le miarabantsika tsara ry avindray a amin'izao alahadiny pantekôty izao a ary dia mirary soa atsika ingany ny fahasoavana azotsika avy amin'ny fidinan'ny fanahy masina antsika tsiraray avy a mba ho haitsika ho inona ary zay le famolavolany fanahy masina zay dia eo amin'ny fiainantsika andavanandro ary isondrotsika betsaka Jesosy Kristy sy Andriamanitra rainy zay mimbonao amin'ny fanakolozam-pitiavan'ny fanahy io a nanome antsika zay famezana lehibe faratapon'izay. Rahantsika malala fa tamin'ny dindry herinandro iny dia nenga ny aina vanim-potoana fahasoavana lehibe teto amin'ny paroasitsika tamin'ny fandraisan'ireo tokantrano 70 mahery ny sakramentan'ny mariazy fahasoavana zany ary eo atao hoe mampite-hideran'Andriamanitra tokoa satria maro ny zanany no miroso ao amin'ny fiangonana, maro ny zanany no miroso ia-kristianina bebe kokoa hijoro ho aina mamelona le fitiavan'Andriamanitra izay. Manaraka izay ihany koa hoe rendretr'ireny no tanteraka dia ao le fiainantsika ny any amin'ny ivon'ny sokajy fotra kristianina any le hoe velomy Kristia dia velomy fanampanan-tenanantsika ka mifirosoana izy ireo amin'ny fandraisana sakramentan'ny mariazy io a dia efa finiavana sahady a hiaina le maha-kristianina ka le fiainana maha-kristianina zay no hino manao hoe mamelona ny Kristy ao an-tokantranony ary Kristy moa efa hoe nijalina n'olo tena ho atsika tsiraray avy teo ambonin'ny hazo fijaliana mba hampiadana antsika tsiraray avy ary zay fitiavan'ny Kristy faratapon'izay a no lanoloran'ny tena ho atsika no indro ihany koa ezahan'izy ireo a efan'olo tena ao an-tokantrano ao a aneo ny fitiavan'Andriamanitra eo aminy a toy ny fitiavan'ny Kristy ny eglizy ka dia mahavelom-pisaorana lalandava an'Andriamanitra izany fahasoavana efa ndraisitsika izany. Dia hiditra indray ary zany hoe amin'ity alahady ity amin'izao vanim-potoana iainantsika izao amin'izao vanim-potoana litorjika raha iaina amin'ny fiangonana izao dia tsy inona tsy akory fa hoe fankalazana amin'ny pantekôty na hoe 50 andro tao aorianan'ny Paka na koa hoe ny dinan'ny fanahy masina tao amin'ny apôstôly tafavory ary manomboka hatreo a no hoe ny ely patrana ny finoana kristianina satria hatreo no nanomboka ny toroteny ireo apôstôly. Izany rehetra zany dia tsy tonga ho azy fa nisy fiomanana, nisy famolavolana ary zay le famolavolana zay a ny tiako hidirana dia le famolavolana hoetan'ny fanahy masina, famolavolana omban'ny fanolovana sy ny fanampian'ny fanahy masina. Raha ohatra zay famolavolana fiarahana amin'ny fanahy masina zay no resahana dia tsy azontsika adinoina na lalovam-potsiny a i Maria reny Jesosy sady renitsika tsiraray avy ihany koa tsy azo lalovam-potsiny ho ka raha ohatra hoe misy ny hoe fakatahaka amin'izay famolavolany fanahy masina zay a dia izy no banjintsika, izy no banjin'ny fiangonana. Nahoana ho ianao zao ary voalohany indrindra teo amin'ny andron'ny filazana na ny annonciation araky ny fatatsika fitakalazana ny annonciation moa dia ny 20 marsa dia teo izy le hoe novangin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely Gabriely ary ny famangina moa tamin'izay dia hoe ny hiterahany any Jesosy zanak'Andriamanitra. Raha malala fa nisy ihany ny fanontaniana ny fanaovany rotota tao kanefa kosany rehefa nanontany sady nahazo valiny i Maria tsy vitany hoe nieritreritrapony ihany fa indro nanaiky satria amin'ny filazany anjely tamin'izay fotoana izay hoe ny herin'ny fanahy masina
ho ao aminao ary ny avo indrindra herin'ny avo indrindra hanaloka anao ary ny zanaka ateraka ao dia tsoina hoe zanaky ny avo indrindra noho izany ny fitondrany Maria any Jesoa tao akibony zany a dia mazava ho azy fa vokatry ny asan'ny fanahy masina asan'ny fanahy masina teo zany no nanomboka voalohany niara-ny asa tamin'ny fanahy masina i Maria teo zany no nanomboka hoe ny tanin'ny fanahy masina i Maria teo koa zany no nanomboka raha tsorotsika de hoe no volavolain'ny fanahy masina i Maria ka rehefa ohatra hoe nanohona na maly tamin'ny valy teny hoe eny izy eny ho amin'ny fitondranany zanak'Andriamanitra ao am-boka na hoe fitondranany Jesoa ao aminy a dia indro fa hoe ny anjely Gabriely nandao azy satria totosa ny iraka nampanaovina azy Maria kosany tsy nijampotsiny tsy mipetrapotsiny tao tokantranony raha rehefa nazo an'izay fahasoavan'izay a fa hoe indro izy a tonga de mivoaka tao amin'ny any koa voaka ny tranony de namakivaky tamin'ny Betenibohitra nandeha haingana tsy ndriko kely io nandeha haingana io fa tsy mitarazodrazoka zany hoe ny fanahy masina dia tsy mamelanao hipetrapetrapotsiny ny fanahy masina tsy mamelanao hitaredreka fa endro kosany manampy anao ho mailamailaka hanatotosa ny adidinao ka le adidiny Maria am'ty de le mitondra ny Jesoa ao akibony nyvoaka n'io tranon'io izy le fivoahan'ny tranony apiko kely indray dia midika avy atrany fa hoe tsy tianakombona samirery ny fahasoavana ao aminy izy a fa te hitondra zany a mivoaka zay moa le fitenin'ny Papa François matetika manao hoe l'église en sortie na hoe ny fiangonana de tokony hanana toetra mivoaka mandrakariva fa tsy hipetrapotsiny eny ambonin'ny balcon fa hanatona dia profary nataon'ny Maria tam'ty nivoaka ny tranony izy namakivaky toerana Betenibohitra fahitana azy amin'ny ankapobeny tony hoe izy rery namakivaky tany Betenibohitra zay anefa zay efa makivakiana tamy Betenibohitra zay de mampieritreritra atsika manao hoe olona tovavy kely ohatran'izany ve de handeha samirery mamakivaky lalatsarotra sady Betenibohitra tony hoe irery izy mandeha eo kanefa kosany tsy irery izy satria ao Jesoa ao kibony eo any koa ny ferin'ny fanahy masina ao aminy ary le hoe herin'ny avo indrindra manaloka noho zany rehefa ao aminy le herin'ny avo indrindra manaloka azy dia tsy manana tahotra izy ao anatin'izay a satria efa momba azy mandrakariva ny herin'ny avo indrindra ho aiza moa le dialea ny dialea de ho an'ny tranony Zakaria misy an'ny Elizabeta rahavaviny zay atao hoe efa zokulna raha mihoatra amin'ny taonany ary mitondram-boka any Joan Batista ao kibony any koa efa embolana Elizabeta dia ny samy fahasoavan'Andriamanitra mahagaga ihany koa satria raha milalàna ny taona ara-bojanahary a de efa tony hoe tsy tokony hiteraka intsony izy kanefa tsy misy soefan'Andriamanitra ho ny anjely tamin'ny Maria raha nanambara azy izy a fa izy le efa nilazana hoe momba de indro a fa hoe efa bevoka enim-bolana izy ka indro a i Maria zany a ho any amin'ny any koa hifampizara hafaliana ka hoe hihaona aminy de eto zany le asan'ny fanahy masina eto zany a dia manosika anao handeha voalohany hifampizara hafaliana ho ia satria
fiarah-miasa amin'Andriamanitra rehefa raisina mikafaliana foana dia indro hafaliana foana. Rehavona reny feony Maria ny arahabazy mako i Elizabeta dia hoe nientakafaliana ny zaza tao akibony. Nanandram-peo izy Elizabeta reny zany ary feno fanahy masina ihany koa. Avay zany io dia tsy avaisatsy akory fa vokatry ny traikefa ny fiarahany amin'ny fanahy masina. Indro koa tonga ao tokantranony Elizabeta mba hamboboka azy ihany koa zay fahasoavan'izay, satria fidiran'i Maria tao an-tranony Elizabeta vadiny Zakaria mpisorona dia efa azo tsinjaraina toy izao niteraka fionana manahoana. Eo aloha ny fionana eo amin'izy rahavavy reniny hita maso. Eo koa le fionana miafina fionan'iza fionan'ny Joany Batista sy Jesoa zay ambosamy ao akibony reniny daholo. Olona efatra zany eto no miaona ary eo rehetra eo dia azontsika lazana ihany koa manao hoe i Maria eto zany dia mitondra an'Andriamanitra mamangy ny tokantranony Zakaria misy an'ny Elizabeta zay vavolombelon'ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra izay. Zay zany dia maneho ihany koa hoe vokatry ny asa mifanahy masina teo amin'ny Maria mitondra an' Jesoa, mitondra an'Andriamanitra ifampizara fahasoavana. Ka rehefa mifampizara fahasoavana moa zany dia eo foana lay hafaliana. Dia hitantsika eto ary ny hafaliana teo amin'ny Maria ihany koa, satria mako Elizabeta ny teny tamin'ny Maria manao hoe mba havaiza amiko zao fa nyrenin'ny tompoko ny tonga mamangy ahy, ny renin'ny tompoko. Io zany le asa mifanahy masina io dia mahatonga le olona hivety ny finoany. Io le fihekempinoan'ny Elizabeta voalohany indrindra, karisa ny fihekempinoana kristianina io, fihekempinoana ao amin'ny Maria maneho ho renin'ny tompo, zany hoe renin'Andriamanitra. Endrika fihekempinoana io. Ka ny asa mifanahy masina zany dia manentana ny olona hiaiky ny finoany ihany koa. Dia hitantsika ihany koa eo ambady izay rehefa vita zay dia nientakafaliana ihany koa i Maria nanonona ny hoe ny foko midera ny tompontsika ny saiko mifaly amin'Andriamanitra. Zay le antsoina hoe magnificat, fiderana faratapon'Andriamanitra ary fiderana mampatsiaha ny tantara-pamonjena rehetra nanehoan'Andriamanitra ny heriny masina ny famonjeny ho an'ireo vahoakany hatrany ampiandohan'ny tany ary voasongadinao ny Abrahama sy ny taranany ka ny soa zay nomen'Andriamanitra any Abrahama indro mbola omeny ihany koa amin'ny taranaka ankehitriny, vetesin'ny Maria zay. Ka eto zany hoe le asa mifanahy masina dia mampidera sy mampisaotra an'Andriamanitra ihany koa. Dia valihany faranan'ny evanjelin'ny Masindaliko moa zany ao manao hoe naharitra 3 volana ny nijanonan'ny Maria tao tokantranony Elizabeta nanompo azy tao. Ka le dia zany nataon'ny Maria makany amin'ny Elizabeta dia tsy vitany hoe fiarabahana, fionana na fiarahan'ny faly fotsiny, fa indro ihany koa dia mifara amin'ny fanompoana amin'ny alalan'ny asa fitiavanamana, zany hoe nanomana ny fahaterahany Joany Batista, zany hoe raha mitenitsika malagasy dia hoe nampifahana. Zay zany le hoe asa mifanahy masina nataon'ny vokatry ny asa mifanahy masina ny aina amin'ny mason'ny Maria azy. Ary dia mbola mitohy, tsy hoe mitondra ny Jesoa tao aminy ihany izy, fa indro koa mbola mitohy foana tao amin'ireo
apôstôly rehefa tsy tety ambony tany tsony i Jesosy Kristy fa niakatra any an-danitra de Maria no indro nandray ny asa nanohy ny asa tony nataony Jesoa tamin'ny fitantanana andreo apôstôly reo tamin'ny alalan'ny fiarahana mivory tao amin'ny senakla araka mivolazan'ny asan'ny apôstôly atoko voalohany 2:7. Maria ao dia niseho hoe nampiray saina. Maria tao de niseho ho tony mpampiоmbona ary Maria tao dia nandray akejo-po ny afatry Jesosy fony izy teo pototry ny azo fijerena hoe raha vehivavy indro ny zanakao ka nandray an'ireo ary izy nitanterahany tenin'ny Kristy hoe reo apôstôly reo de efa nakininy ho azy, nakininy ho tantanany, nakininy ho zanany. Zany rehetra zany anefa dia tsy vitavita foana fa nila fanomanana. Fanomanana amin'ny ahoana? Fanomanana amin'ny alalan'ny fizarana fiainana. Fizarana fiainana manahoana? De le fiainana niaraka tamin'ny Kristy. Reo apôstôly reo dia 3 taona ihany no nirahany ny aina tamin'ny Kristy. Maria kosany dia niara-ny aina tamin'ireo apôstôly reo nandritra ny 30 taona ka indro izy mizaran'izay traikefany nirahany tamin'ny Jesosy zay traikefany zay moa dia niaraka tamin'ny fanahy masina mandrakariva ka io traikefa io no indro ampitainy amin'reto apôstôly ireto. Ampitainy amin'ny fomba ahoana moa? De ampitainy amin'ny alalan'ny faharetana miara-mivavaka aloha. Manaraka zany faharetany amin'ny alalan'ny fahaizana manao jeritodika. Jeritodika amin'inona? De jeritodika hoe inona no zavatra banga tamin'reto apôstôly reto tamin'ny faraparan'ny fiainan'i Jesosy na hoe fanenjehanan'i Jesosy reto de hoe nisy ny tahotra, nisy ny akanosana hanika toy ny hoe nanyrery i Jesosy. Reny rehetra reny dia endrika anankiray nentina hanamasahana azy ireo mba handray lesona vaovao avy amin'ny Maria reny, mba olona sahasedra, mba olona ho homendrika ny fanavotan'ny Jesosy Kristy. Zay endrika zay no endro toy ny hoe nanomana amin'ny Maria azy ireo mba hidira amin'ny fanahy masina ihany koa to azy ka ny fiarahan'ny Maria andreo apôstôly reo tao amin'ny senakla zany de toy ny hoe fanomanany azy ireo mba ho voavolavola amin'ny fanahy masina marina toy ny namolavola amin'ny fanahy masina an' Jesosy tao kibony ka rehefa tena tonga fiainany fotoana famolavolana azy ireo de indro tonga amin'ny fanahy masina nidina teo anatrehan'izy rehetra reo ary sahany torony teny ampahabe maso izy rehetra ary tsy nanatahotra intsony ary teo izy no hoe namelona ny Kristy tamin'ny alalan'ny toroteny, namelona azy nijoro vavolombelona ary izy iny no tenana hoe iny Jesosy Kristy iny hoy Piera iny le nenjehinareo vononareo fa Andriamanitra kosany nanangana azy tamin'ny andron'ny fahatelo ary nanomina azy ho tompon'ny voninahitra. Zany le fijoroana ho vavolombelona de toy zany ihany koa ary ny endrika hijorontsika ho vavolombelona amin'ny alalan'ny fionana ao amin'ny sokajy fototra kristianina mba hamelona ny Kristy angatahantsika ny herin'ny fanahy masina na vitsy na firy azy atsika ny tao de hoe hamelona ny Kristy hijorontsika ho vavolombelona karakaraky ny faharitatsika ao no indro no hoe mampaharitra ihany koa le endrika fijorontsika ho vavolombelona hamelona azy any tanàna, hamelona azy any tanàna hoy ary miala mamelona azy isika amin'izay fotoana zay raha ohatra ka manaiky
ho volavolay ny fanahy masina ary ohatra ka manaiky ho entan'ny fanahy masina toa amin'ny Maria reniny Jesoa. Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.